Tontolon'ny finoana indray kosa nanamafy ny apôstôly Benjamin avy eo anivon'ny fiangonana FM Foi fa fanambarana lehibe tsy ho ela ny tenany avy amin'ny tompony afatra izay ho ampitainy ary anasoavana izao tontolo izao no tanjona ao anatin'izy ity fanazavana ary. Tsy ho ela dia ivoaka ny fanambarana ataon'ny apôstôly Benjamin avy eo amin'ny FM Foi izay hitondra fahasoavana an'izao tontolo izao raha ny fanamafisana izay nataony androany teny Ampefilo. Misy fanambarana izay hoentina ary avoaka amin'ny ainao manjery eto Madagasikara sady amin'ny fitenim-pirenena samihafa heverina izy ataonay izay atonga azy any amin'ny olona rehetra mba ahafahan'ny olona mandray azany afatra izany. Io afatra io zany dia afatra izay avy amin'ny tompo ahasoany izao tontolo izao, ahasoany izay mino, ahasoany firenena izay mandray izay afatra izay ary koa hitondra fahasoavana, tsy ahasoa fa hitondra fahasoavana mihitsy. Olazaina atoato izy io, mety ho rapitso angambany saky ilaza zay androany tato fa fanesika be le fotoana, mety ho rapitso angambany mety ngasitrapon'Andriamanitra fa ny azo lazaina dia hoe tsy ho ela zany izany filazana zany dia ivoaka. Nitondran'ny fanazavana ihany koa ny mikasika ny radio FM Foi izay radio fitorinan'ny filazantsara. Ilay radio FM Foi, ny radio FM Foi dia radio fitorinan'ny filazantsara permanent, tsisy afa-tsy filazantsara eo. Noho izay fitorina izay misy no nazahoana ity teny ity ao anatin'ny domaine spirituel zany izy, ny domaine spirituel dia io FM Foi io no véhiculer ny message rehetra fampianarana vavaka ho an'ny olona ary amin'ny radio amin'ny radio dia mamelombelona ny fanahin'ny olona amin'ny fotoana rehetra mandritra ny andro 365 jours zay et 365 nuits ny volana vao matory mampielo ny filazantsara na antsona tamin'izany zay dia toreny zany antsitrakoa ny radio FM Foi. Nisy androany ny fiofanana natao an'ireo mpiofana André Batisa ary fantatra fa isy ny fanaovana batisa izay ho tanterahana amin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024. Marihana fa miisa 700 ireo fobe fitorinan'ny filazantsara na ny centre d'évangélisation any FM Foi manerana ny nosy. Izay vaovao finoana izay ihany koa toko lasitoko vavy no entiko isarahana aminao ary amin'ity takarivan'ny asabotsy ity azadino mitoy hatrano ny fandarana ito amin'ny fahitalavitra ma TV ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma.